Ny mpiasa amin'ny fahadiseranana nanatrika amin'ny fivorian'androany ary ireo tsy afaka nanatrika izany nefa naneho ny firaisan-kina ny tanteraka aminay dia manambara fa tsy mifampiarahana ary tsy ekenay ka toerinay ny fanaovana fitaovana politika ny fahadiserahana malagasy. Noho izany izahay ho fitsinjovana ny tombontsoa amin'ny firenena sy ny vahoaka ary indrindra ireo mpandraharaha izay miay ankehitriny amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo dia manambara fa manohy ny asany andavanandro ary misokatra toy ny mahazatra ny birao rehetra manerana ny nosy. Izay zany izay rehetrarehetra nanao an'ilay fanambarana tsy miandany amin'ny atsy, tsy miandany amin'ny aroa, tsy miteny hoe ny atsy ny marina na miteny hoe ny aroa ny manana ny mety, fa miteny kosa hoe tsy mety ny fanaovana fitaovana politika amin'ny fahadiseranana dia mandray ny andraikitray izay miteny an'izay amin'ny fanananay fahalalahana maneho hevitra zany. Ny tsirairay avy manana ny zofototra maneho ny hevitra, tsy ny sakana velively an'izay zofototra izay ary ny tenin'ny directeur général ny douane dia hoe ny tsirairay ao anatrehan'izao zava-misy eo amin'ny firenena izao dia afaka maneho ny heviny, tsy terena fa manana ny zofototra ny tsirairay, fa kosa ny miteny amin'ny anaran'ny fahadiseranana no tsy maintsy fampiarahana aloha.